Androany moa tsika dia namoaka amin'ny fomba ofisialy ny andian'ny kanto izay misalotra ny diplôma master. Izy ireo moa zany dia miisa 200 mahery izay misandrahaka amin'ny lalam-piofanana misy eto amin'ny fitoerana ambony SPM. Zareo zany dia efa navita ny atrikasa na stage tany amin'ny orinasa rehetra sy ny asa-panjakana izay nandray azy navita amin'ny fanohanana ny asa vitany izay vao nahazo ny diplômany master. Ary ny ankamaroan'izy ireo mba tsy lazainao izy rehetra eo amin'ny 900 efa mandray anjara mavitrika mampidina ny orinasa privé sy orinasa fanjakana. Androany moa zany dia faliana lehibe ho an'ny fitoerana ambony SPM dia mirafo amin'ny andian'ny kanto mba hita izay iriny rerehan'ny Madagasikara tsy anirona fa irin'olona. Dia toraka izany koa ho antsika tsirairay avy mianatra 5 taona zany ireo dia nanao ny atrikasa tamin'ny stage dia nanao ny mémoire nahazo ny diplôma moa dia efa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny ministère ny enseignement supérieur sy fikarohana scientifique dia efa mahazo ny administrative ahafahanao ny asa-panjakana sy ny concours-panjakana rehetra. Ampisehovana sy ampiratiana ireo vokatra ny fikarohana vitan'ny ankizy tamin'ny taona ity. Ny fikarohana rahanty eo moa zany dia miompana amin'ny fikarohana vitan'ny ankizy rehetra mianatra amin'ny taona voalohany ka hatramin'ny taona faha-5. Misy vokatra azo trandrahana hatrany avy hatrany vita amin'ny fikarohan'ny mpianatra ka manasa antsika rehetra ny mpianatra ny ray aman-dreny izay mieritreritra ny tady fianarana sy isafidy ny taranjaka ho an'ny ankizy dia misy ohatra maromaro be dia be any amin'ny 500 sy 800 fikarohana ny vita tamin'ity taona ity azo ijerena sy ahafantarana hoe inona moa zany no asany andry raha ohatra ka misafidy lalam-piofanana anankiray satria mifanandrify amin'ny asa vita amin'ny lalam-piofanana zany ny asa fikarohana ataon'ny mpianatra. Ary eo koa ireo orinasa izay mitady mpiasa ampitombo ny mpamokatra ao anatin'ny orinasa dia antsoina ihany koa isafidy sy hijery ireo mpianatra izay mifanandrify amin'ny zavatra ilainy. Ary antsoina manokana ihany koa ireo orinasa izay mitady fiaraha-miasa hitrandraka zany ny vokatra izay azo trandrahana sy azo avadika ho fiariana eto amin'ny firenena malagasy dia miantso ireo orinasa vaventy sy majinika izay mitady fiaraha-miasa amin'ny ireo fikarohana izay hitareo. Dia manasa antsika hitsidika ny SPM zany amin'ny herinandro manomboka ny talata 13 volana jiona hatramin'ny sabotsy. Misy lalam-piofanana 10 fa ao anatin'ny sokajy anankidimy. Misy spécialité zany ao anatin'ny sokajy 10 izay moa fitsinjarana ao anatin'ny informatique, droit et technique juridique des affaires, tourisme et hôtellerie, industrie, génie industriel. Hatreto aloha mbola tsy azo tsara ny isa fa maro ihany. Ny hitako aloha zany zao rehefa tonga teto dia ankizy eo amin'ny 20 eo rehefa nilaza fa nanokatra amin'ireo ankizy ireo zany. Orinasa majinika sy